Aleluia, rapaz. Aleluia. Amen. Marina mihitsy le hira teo fa ny anarany Jesosy tsy miova. Tena kakanao tsy miova izy. Raha tsy miova ny anarany a, tsy miova ny ataony a, tsy miova koa programmany. Ianao zany no vonona ianao hoe anara-dian'i Kristy dia izao voalohany indrindra ataovy ao anatin'ny fisainanao a, izay zavatra nataonao omaly vitany Androany. Kitio no akaikinao, kitio mihitsy izy mifampasy aintsika amin'izao. Dia teneno izy fa io Jesosy ao anaty baiboly ihany mbola miasa ankehitriny. Manany ianao antoka fa vitan'io. Azo-perantsika. Tsy alo fiderantsika androany fa adoration indray hitaritako anareo androany. Fa alohan'ny adorantsika n'Andriamanitra dia izao misy fanoharana izay mba tiako zaraina aminareo kely. Ford haitsika daholo, Henry Ford nanamboatra azy. Dia Ford namboariny voalohany a, Ford T1 zay. Dia nisy fotoana mbola vitsy moa zany nanana azy tamin'izany fotoana izany tany Amerika ihany. Dia nisy fotoana izy nandeha teny amina arabe anankiray a, dia nahita Ford anankiray maty izy. Dia tonga dia nijanona. Dia ino ny problemanao izy zany mahatseleranana tokoa izy dia hoe maty izy izy mividy ny tomobily tia dia maty izy izy ka hoe jereko izy izy. Dia nanaiky lerangaha dia rehefa nisokafany le kapô dia mikitikitiky kely teny fotsiny izy. Dia andalo amin'izay roa be velona izy dia gaga lerangaha anankiray izy hoe fa hono izy naizanao an'izany fa ngahy ianao mécanicien. Dia izy zaho izy izy Henry Ford, zaho izy izy nanamboatra io. Dia nikaikinao Henry Ford no mahay manamboatra ny tomobile. Momba an'Andriamanitra hoe izy no nanamboatra ny tenanao, tsisy tsy haina tao. Amen. Misy fotoantsika rehefa manao an'izany mahitsika Apple, Dyson dia tena fiera be tsika mahita an'ireny produit ireny. Hoe zah nga rehefa ataoko mihitsy a rehefa manambola dia tena hividy Dyson nanga. Za tsy hividy le azafady entre guillemets fotsiny le fatina aspirateur fila zay isataona mividy aspirateur foana ohatr'izay efa nahazo Dyson toy izao tsy maintsy mahazo Dyson na za koa mba nanao an'izay zavatra zay. Fa misy a produit tonga dia manitona be zany hoe tsara misy tsara qualité tena akakinao enao koa tsara qualité. Ary ilay nanamboatranao mbola tsara lavitra noho izay tsara sady mpanao ny tsara Andriamanitra. Ianao no vao mahazo an'ilay Dyson na mahazo Apple tonga dia ianao hoe mateza zany entana zany. Anao vao ohatra hoe gizingizangizony inany mamy sady mivola fa efa vonona iny ianao vonona hividindray. Androany izay zavatra nomen'Andriamanitra anao sy ao anatinao ao. Dao mitsangana kely indray mivavaka sy ato anatiko ato miteraha Jehova hoe to amin'ny garage ianao na any amin'ny fonao any marazy na any amin'ny tsinainao any asavy mideran'Andriamanitra fa ho hitanao vokatra aminaran'i Jesosy. Naromeran'i Jesosy ray sarobidy tonga eto amin'ny garage ny lanitra izay a ka sy ho amboasy tsisy mahay manamboatra vavony, tsisy mahay mirafisy tôletsinay, masonay, sofinay, enina ninninina. Jesosy fantatray fa ho fenonao eto, amboarinao eto indray zany ny anaran'i Jesosy. Tompo hatrany amin'ny volo mihitsiny, hatrany amin'ny zavatra tsy mety nataolana na muscle na ligament amin'ny anaran'i Jesosy. Je commande au nom de Jésus miasanareo l'organe rehetra, ny cellule rehetra izay maty mivoaka ary tononona ny miracle de création amin'ny fiainanao anaran'i Jesosy. Zay resoro professeur satria tsy haina manamboatra, tsy haina mamerina azy amin'ny laolina tonga eto amin'ny toerana tsy azy indrindra anao a toerana fanamboarana sy famerenana amin'ny laolina ny fiainanao a ara-batana amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy, raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo toa
ohatran'izay sofiko nareta aloha ohatran'izay masika aza mi'seo culpabiliseny amin'izay zavatra nataonao mety nahaverezanao raha ny amin'ny mety nanapitehanao zay any anatiny noho ny zava-pisotro noho ny zava-mahatonelona fa averina miloniny andrano minaran-jesosy masotoerantsika vavolombelona ihany ijoko aminareo teo ngekinao ilaina ny vavolombelona ny vavolombelona ilaina sady mibosy teny fanahinao ino n'Andriamanitra ary manampy anao atakatra zay tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao za tsy nambola nafatana an'izany hoe ministère de guérison zany taloha fa ny zavatra nafinaritra anazy izao ny toerana nafantarako ny pasteur Rodolphe fa tao anatina trano kely anankiray izay zaraina efatra zao toerana zao ty aloha ty zaraina efatra eo amin'ny dizaine de personnes teo zany zay nivory amin'ny enina maraina ka hatramin'ny valo isan'andro fa za moa zany tsy afaka isan'andro satria le miasa dia isaky ny lakamisy maraina ihany zany no mahonjy le école zany tamin'izany mbola tsisy hoe école de zao na école de zao fa hoe fanasian'Andriamanitra dia za mipetraka Boudin dia le toerana teo Mahamasina dia za mpamohan'le tompotrano zany za mandodona voalohany mifoazy amin'izay dia fa tonga ao dia tsy velarina satria efa misesika be zany ny olona dia efa tsy atorona tsao dia zany efa mba tonga maraina dia mba mahazo seza ihany fa rehefa misy olona tonga olon-dehibe dia tsy maintsy mba manaja olon-dehibe kosa ianao zany efa naiko tsara mihitsiny noho ny zavatra natao sy ny rehetrarehetra zany dia sady nisy tsy vita no narary lamosina zany hoe tsy maintsy mipetraka ambonina zavatra tsara zany confort zavatra nahagaga anaty amin'izay tadidiko tsara mihitsiny mipetraka tambolin'le tsia tsisy fametran-tanana tena kaikanao tsisy fametran-tanana fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana fotsiny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana fotsiny dia ndray alakamisy izay tadidiko tsara mihitsiny ohatrohatran'izay soflan'ity ventilo ty mihitsiny reko niditra tato anatiko nianavasavatra ty anatiko ty dia nidina taty amin'ny lamositra ty hatramin'izay ka hatramin'izao baibay amen alleloia ary tonton Elie jovavolombelontsika kely vetivety amin'izay resaka hoe fanatrehan'Andriamanitra izay zavatra niona tamin'ny asa fanompona ary nandraisany an'izay zavatra tsy hoe nandraisany fanasitranana fotsiny fa le fety hoe tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afaka mijoro vavolombelona mihitsy mamana so dia apiditra anazy aloha hitaty ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainany dia avy eo menalelina izy alleluia anato an'Andriamanitra ary fisaorana lehibe an'Andriamanitra moa zany no ahafahako mijoro vavolombelona sy ny zavatra miseho rehetra fa tsy tadidiny Elie koa raha izy dia tsara miteniny aloha satria izy ndraindray miteny hoe tena marina verina ny tany amin'ny hôpitaly azo na azo anahy fa ohatr'izao zany nahazo azy tamin'ny 2 janvier teo dia avy nianatra Elie nianatra izy le 2 maraina zany dia avy nianatra ny arivo dia talohan'izay aloha izy ohatran'ilena mily be mihitsy ny gripa tamin'ireny dia izy zay tsy mba zatra mihinana fanafody aloha fa isaorana ny tompo foana manasitrana dia za ozy izy zerneny ohatra tsy tiako mihitsy fa zay tsy mba voan'ny sery voan'ny gripa fa alao hijery zay fanafody farany tsara dia za ozy izy tsy hoany amin'ny dokotera fa alao hoany amin'ny farmasia dia lasa aloha izy nakany amin'ny farmasia zany faraparan-taony iny dia nampiasa le fanafody dia tsy haiko hoe zay ve ny efi amin'ny sambona dia avy nianatra izy le 2 dia mitonga avy any am-pianarana izy dia nihinana le farany amin'le fanafody dia hoaniko any tirineny izy izy fangamba marary tsy marary fa hoaniko fa sao dia voan'iny gripe iny fa tena tsy tiako mihitsy zany voan'ny sery gripe zany dia nohanina zany le fanafody afaka elaela teo izy ngambany afaka 1 heure ngambany dia nakofotra be tena tsy nijanona mihitsy namofotra sady natao be foana tsisy 2 heures dia tao an-trano zany niasa milalana moa zany garazinay izay lavitra teo dia tany amin'ny garazy tany izy zokony ihany koa mbola nianatra tamin'izay dia za mbola tsy zatra mitondra tomobile dia lasa niantso ny dadany mety pompier aingana ozy izy dia niantso
dia niara tonga teo tsisy angambany tsisy une heure angambany dia tonga teo mitena izy tsy natsiaro tsony nanokora tsy natsiaro tsony tsy natsiaro tsony dia nentina vao mivoaka indray dia le pompier zany a tsy hairana anina fa maty dia tena ohatra nanaferitreritra be jesosy hoe inona indray ary dia tonga indray atsona indray hoe zandry satria le zandriny zany nianatra manokana tomobile zay vovela alika zavatra kely fotsiny dia avy eo lasa tonga tany amin'ny hôpitaly tena nampanaelo sora mitombo fa teo mitombo fa tena tsy natsiaro mihitsiny izy dia efa mifo kelikely fa niandry teo foany zay tamin'ny roa maraina zay izy vao nanomboka niresaka dia natsondro dokotera zay hoe miantso anareo dia mikikidy be izy tena marary daholo ny tenako rehetrarehetra trany atapindokatra anaty paradis tena marary dia avy eo moa zay nasiany dokotera nandia dia maraina tamin'ny fito zay tonga dia niditra tao dia zao no nataony izy nina tsy mahita tsony aho tsy mahita tsony maso dia sorana ny tompo fa rehefa niasa ny tompo vavaka moa ny azo natao fa ny dokotera moa nanao ekosy ny rehetrarehetra dia tsy hitako kosa izy ny dokotera tsy hay hoe inona dia ny dadany no tezitra hoe nisy fanafodiny tsy nely tao tanany mivodobe sy ny rehetrarehetra toy zany mahatoky ny tompo sorana ny tompo fa nanomboka tamin'izay ny vavaka dia narivan'iny a mifandimby misakafo tsy mahita izy dia mifandimby mampisakafo azy zay telo mianaka moa zay zany dia mifandimby tao amin'ny hôpitaly dia tsy navoaka ny zareo satria tsy nanita izy dia farany sorana ny tompo fa andeha amanana azy farany a dia miteny izy tena hivavaka neno sisy zany vavafa zay dia tonga ia tsy namana azy fa mahita dia fa lampiko izy fa taraikely zay fa be mimbotay azy lampiny eny fa misorana ny tompo fa tena mahita telefony tsy mandeha dia ndao tsy toy izy andray fa vonady tsy tadidiko manko zany fa isorana ny tompo dia fantatro fa tadidiko ndray tsy tonga tany an-trano dia lasa tsy mitsangana tena nalemy fa omeko anazy fa isorana ny tompo fa dia mahita anareo androany le témoignage zany voalohany indrindra zao tena témoignage lehibe indrindra satria na hijoro eto amin'lohanareo any dia efa tena sadaikatra nefa zao tena efa hoe men'Andriamanitra hery mihitsy fa sahiny ny fanahy masina manosika hery ao anatika tena afahana miteny tsy manolona rehetraray aby satria raha tsy zay mety tsy tombo hery satria Andriamanitra efa miteny hoe amin'ny herintsika ihany nitombon'ny herintsika aty anatintsika rehetra dia voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra manarakaraka an'izay zany le témoignage teo hoe androano le école de guérison dia tena resaka momba zay guérison zay satria tena fanta ohatra ny tadididiko ihany hoe tany amin'ny hôpitaly za dia hitako hoe tsy nahita dia tena ohatrany nisy zavatra be dia be tsy tao anatin'ny saiko zany le izy fa ohatrany misy zavatra didiko ihany hoe tena enjana zany hoe tsy mahita ny maso tena mafy dia tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra tena hoe anasitrana tanteraka masoko zany Andriamanitra izy ny tena hoe ama école de guérison aujourd'hui dia tena izy ny tena anafaka tanteraka resaka aretina maso sy izy ny tena anafaka ny zaretrarehetra ho an'Andriamanitra irery any voninahitra fa satria ny be dia be ny tahotra sy ny rehetrarehetra rehefa hoe hijoro eo anolohan'ny olona sy ny zavatra be dia be fa Andriamanitra mihitsy manampy atsika rehetra amin'ny fanahy masina ny manondro hero atsika mba hatonga naotra ao fa raha tsy izy zany tsy toy izao mihitsy fa izy ny tena nanasitrana na voninahitra ao an'Andriamanitra tena akaikinao manova Andriamanitra tsy haiko raha tadidinareo tamin'ny izy vao tonga misy taona izy mbola varim-barina ohatrany varim-barina izy ohatrany tsy ao zany fa samy mahita tsika eo ny zavatra vitany sy ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana voninahitran'i Jesosy zay hoe tena akaikinao
aza miraty fanatrehan'andriamanitra tsy forcena le izy fa aza miraty raha mbola possible zany raha mbola afaka hoe zay le teneniko foana samy mihinan-kanitsika samy métientsika samy manao shopping koa soit tu fais avant soit tu fais après amen na tonga dia rapitso mihitsy nohatra le rapitso na rehefa rapitso na androany maraina tamin'ny maraina fa zao fa tsy androany maraina tsy efa lasa iny aotsika misy zavatra misy fiasan'andriamanitra eo amin'ny fanatrehana resany hoe psaume 133 averiko foana le izy psaume 133 dia zao vola zao resaka dihuile resaka huile resaka onction psaume 133 dia zao zavatra fampanantenan'andriamanitra ozy izy hoe voici combien il est bon et combien agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme le baume, na huile, précieux sur la tête qui se répandait sur la barbe d'Aaron qui découlait jusqu'au bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon et comme la rosée qui descendait sur la montagne de Sion. Car là, le Seigneur ordonna la bénédiction et la vie pour toujours. C'est le nom. Là, le Seigneur ordonna la bénédiction et la vie pour toujours. Tendren'andriamanitra mihitsy voadidiny mihitsiny ho le fitahina dia fiainana mandrakizay dia à chaque école misy an'io menak'io mikorina ka le arakaraka le sekoly arakaraka sekoly ohatra hoe sekoly momba ny ankizy zao dia misy an'izay onction zay zany zao manaraka an'le mpanompon'andriamanitra izay mitarika sy mahakasika an'le ankizy manova zavatra be da be rehefa hoe eo amin'ny guérison anao dia aza fitahina ny eritreretana rehefa amin'ny sekoly fitahina ianao aza zavatra hafa ny eritreretana rehefa école pour la famille dia aza zavatra hafa akoatran'ny resaka momba amin'ny famille sy mirattaché momba amin'ny famille eritreretana amin'izay anao tsy mirateninina intsony amen ao tsika zay no resaka hoe fanatrehan'andriamanitra dia rehefa zay vonazo zany kasika zany dia aveo moa zany tsy vavombelaka amin'ny pasteur koa fa nisy zao zavatra zao any tsangatany izy hoe tsy nametrara tana koa hoe dia na izy koa arym-boagaga dia te eo amin'izay anampianaran'ny fanahy masina amin'ny resaka hoe ny fanatrehan'andriamanitra moa aveo ny teny zalazaiko aminareo dia fanasianana ai zany eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra rehefa mandray an'le teny ianao dia mihinana an'le izy mitondra le sokay any anatin'le situation anao dia mivoatra le fiainanao mivoatra le momba ny tenanao ray manontolo ny expérimenteko daholo ny akabeazany resaka hoe guérison zany za olona tena madio amin'ny anaran'i jesosy tsy miebo amin'izany fa tena mba eritreretanareo fa napesitra zany rehefa tratran'izany marina zany tratran'izany tafitiany satana tamin'izany fa tsy maty amen areti-po voatesaika dia tenenina hoe misy areti-po fa tsy maintsy didina tsisy didina zany ny sorony jesosy le fo taloha dia misolomy fo vaovao amen kakinao zay le fahateram-bavao amen le fahateram-bavao sady spirituel fa za koa tena miteny anao fa tena na ny matériel physique koa tatin'olo fa volombelona n'izany teny ambavany dokotera jentilisa mihitsy ny tenenina hoe fa inona koa ty cœur de jeune fille ity tsy mifana mihitsy izy itsy na ohatra ka anao ka te anontany azy ino ty cœur de jeune fille ty satria olona nanaraka azy hatrizay nandritra ny valo taona nahita tsara mihitsy fa mifony reraka na dia miakatohatra aloha izy reraka fa avy akola izy niazakazaka nandeha nanenjika tranony no tsapany amin'izay le izy hoe afy izy zany mbola tsy tena niny izy fa lasa izy mivérifie tany amin'ny dokotera tena mavanjentilisa le izy hoe cœur de jeune fille mbola aizany anjoanao e amen mbola aizany anjoanao mbola azo anatin'ny baiboly fa niatanranao maninona mody ndraiky miany voromahery tiako mihitsy nitarianareo anatin'izay hoe amin'ny rifort za tena azoko atsaina mihitsy zao niendrika amin'ny rifort mba tsy mikitaba mihitsy izy hoe afa baraka izy fait présenté te za je m'appelle fort nefa maty le tomobile fa izy hoe haiko ty satria de A à Z
any daholo na nyrefin'ny biel na refin'ny piston na ny angeza na lanjana ary angamba ny tsiromao ainy tena kaikinao miotra lavitra ny andriamanitra izy ny nanamboatra ary vidiny tamin'ny vidiny lafo ah tenenaka vidiny tamin'ny vidiny lafo tadidio fe tadidio zao zavatra anankiray zao mandraisa ihany ao tena tadidio zao zavatra anankiray zao fahamarinana le izy inona ny nataony satana anao talohana tilavanao tao amin'i jesosy inona tena kaikinao famoteny sady mipepony moralinanao a ny vonono ny vatanao asainy mamono teny anao izy eny izy tsy mamononao direct tena kaikinao tsy nahitany satana mihitsy a mamahana taoka na sigary tanteny anao zay le lesinao maly ra tadidinareo ny tentation a izy rehefa question antatily izy zay ta tsy diso le hoe le puce électronique amin'ny voalohany le izy mody ataony zavatra maivana fa rovo tsy miambana ny olombelo tafasisika foana izy rehefa tafasisika izy manisy an'le zavatra mamono tonga dia global be amin'izay izy avy eo zay le piège de satana zay ny mila ianaranao ny tenin'andriamanitra mila mahafantatra an'andriamanitra bebe kokoa anao rehefa tsy mahafantatra an'andriamanitra ianao ao anatin'ny piège ny satana ianao ka izy mampirisika zareo tsy nalainy le fruit dia sese fa mivavany evy dia sokafa mivavany adama dia tia hoany ohatry ny fanaovana dokotra fanaovana foie gras fomba dia efa misy ohatry ny matosy zay dia sese fa nanle katsaka dia tsy ohatry n'izay le izy fa ianao mihitsy ny asainy manao an'izy hitanareo le zanakadala inona le zanakadala le olona le nandray azy ane nandritry le famille io le toetrany satana amin'izao tontolo zao manana izy ainy tsara mihitsy fa olona anankiray ve dia tsy vita mamelona azy fa inona ny tozy andana ozy izy faniny kisoa tsy meny sakafo akory tsy meny vola akory fa tena nataony mihitsy zay nanana n'le hany kisoa eny kaikinao zay ny fomba satana tsy mifahanany hoe sakafo fa izy mihitsy ny nasainy nakan'le hany kisoa dia nisisika an'izy teo vao overina ny fisainana misy toana ny zanak'andriamanitra manadiny fa zanak'andriamanitra izy verina ny fisaina andeha razazarady izy tena andeha ody any an-tranony raiko tena kaikinao tonga soa ato an-tranony ray alohanao tonga soa an'izay vaovao ihany keo minaran'i jesosy miarabanao minaran'i jesosy miazakazaka izy adiny ny faharerahana adiny le alohanana ozy any an-tranony ray misy zavatra tsy lakatra ny saiko hitanao misy fotoantsika amin'ny style be mihitsy hoentina any amin'ny garage A B C D ny tomobile mandany vola be da be fa efa hoentinao any mpanamboatra azy io ozy izy ianao assuré eto fananten'andriamanitra no assureko zato isan-jato fa tsy taky ny idiranao eto mivoanao raha ohatra ka reraka ianao miverina milony 100% batterie voaketo ary ny fahasalamanao tena azo antoka mihitsy aminarantsy au fait za mitondra teny fotsiny tonga le sakafo anareo fa zao ny fananako antoka amin'izay zavatra zay dia ny zavatra hitako anaty baiboly fa io jesosy io dia tena tsy miova tokoa io jesosy io tsy miova ary no anaran'io dia mahery vaika tsy tiany ny aretina mihitsy raisa hoe le invitation tamaraina zao le invitation izy moa rehefa manao invitation tsika dia ataontsika fotsiny tsy ananako vola tsy ananako encore un 6 19 à 20 raiso fa zao natao zay le hoe mettre de l'eau à la bouche fotsiny zany mba tonga le olona tonga amin'ny fanatrian'andriamanitra zao matetika ny olona jereo invitation ka tena ao anatin'ny invitation matetika ny olona rehefa positra zay vao mandeha mitady an'andriamanitra tena kaikinao aza mpiretina vao mitady andriamanitra dia ofita andriamanitra tsy miafina zany fa ny bokyny jeremia izy dia izy ataoko mihitsy zay hitanareo a izy mihitsy ny maneho ny tenany hoe zany ka mora hita
ary za tsy samy petavina zany. Ny olona tany amin'ny ancien testamentaire menomenona hoe tsy hita mihitsy ny zao Andriamanitra zao dia ozy izy mifarana bon hidina mihitsy ary hidina tamin'ny alalan'i Jesosy izy. Ny olona tsy mety mandray an'i Jesosy dia lasa accusé amin'izay hoe meloka satria tsy mety mino an'Andriamanitra mihitsy. Bakeo no manana toko voalohany ray manontolo dia hitanao fa Andriamanitra tena miseho amin'ny fahatsorana amin'ny fiainana zao toy zao amin'ny zavatra natiora dia efa miseho mihitsy izy fa izy ny Andriamanitra nahazy. dia zao aza miandry mihitsy hoe miataky ny ennemi zay vao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. tena akaikinao aza milalao famondrapo na misy aretina na tsisy aretina tongavo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. zay le se renouveler dia nampianariny fanahy masinatsika tamin'izay tsika mbola tamin'ny pamontaire tadidinareo hoe misy ny vidivinina zay tokony isekoany akitiavanao foana. io vidivinina eo tadidio tsara ho an'ny mama dia ny zaza ao anatin'ny kibo ao mandritry ny 9 volana tsy fahanany dada posy hoe zaza isokafana dia fahanana azy tiako fahanana azy. Fa Andriamanitra mamenona n'ilay zaza mandritry ny 9 volana. Atadio tsara fa tsy zaza hainao tonga dia ampididirin'Andriamanitra ao anatiny ao fa miainga amin'ny zavatra kely sy bitika ohatr' izany. Ino tena nafinaritra anahy mihitsy ary mbola joko avolombelona foana. Misy ny tonton zareo zay ino ny oncle moa zany oncle ino ny fiantsona azy gaspard petit oncle non tonton anareo izy fa eny cousin mamany zareo zany tonton any le izy. dia zao izy milaza fa tsy mino an'Andriamanitra zany intsony fa zao mijery ny échographie ny espérance dia gaga izy zany ahoana tokoa zany tena fitombony. dia teo amin'izay noho zany andresekolatana izy zany mafatatao hoe fa 4 millimètre zany tena kely dia efa hita ny fitovoan'ny fony le zazy ny foana amboarin'Andriamanitra voalohany. dia se vao mivoaka daholo ny azon-damosina dia ny atodoana dia mivoaka amin'izay ny tanana manoatra an'izao. Mahetretinao hoe zavatra 4 millimètre efa misy aina ary Andriamanitra mamelona raha ianao mena zaza 4 millimètre hoe fahano tsy hitanao zay anaovana azy. dia nefa izy dia efa miraikitra amin'le mamany. zay zavatra ho an'le mamany no hoan'le zanaka. ao tsy mahafinaritra be mianao le izy misy fotoana io le fa tena jambena loatra no ny fampianaran'izao tontolo zao dia adino hoe Andriamanitra tokoa ny nanotoro anato anatin'ny kibony mama. anazy ianao tena kaikinao azy ianao soa ianao fa miverina aminy ianao rehefa miverina aminy retako jereo fotsiny neny eo amin'izay zanakadaly eo amin'ny kakazy fa ohatran'iny tsy mirara iny satria zanany ka namasiso maitaiko soa etretretretana tsy mirara iny le data fa tena miazakazaka izy dia fieny satria tia fa zanany. tena kaikinao hoe ohatr'izay koa ianao eo anatrehan'Andriamanitra. bien sûr mila mibebaka tsika, bien sûr mila miala amin'ny raty tsika, miala amin'le péché fa ianao le décision-nao fotsiny hoe zanaka hiverina amin'Andriamanitra tena hitady azy tena fantatra azy. ny olona be da be mihitsy rehefa tranga ny olana zay vo andeha hitady an'Andriamanitra. nafantatra ankohonana zay tany Madagasikara tonga sekoly foana le olona le isanandro satria misy zavatra kasika dia davatra amin'Andriamanitra vo azo le izy tsy hitantsona izy. tena mikaikinao aza manao ohatr'izay ianao tena aza manao ohatr'izay fa zavatra tena namparailon'i Jesosy izy anaty baiboly. nisy boka folana anatona Jesosy 7 tamin'izy ireo israelita ary ray samaritana samy sitrany izy folana angataka fanasitrana tamin'i Jesosy. le samaritana indray le hafa firenena indray no miverina tamin'i Jesosy dia nireconnaître azy hoy izy Jesosy fa nga moa tsy israelita daholo engale anakisy fanakaiza izy teo nga tsy folo izy teo tena kaikinao mba menatra avereno amin'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia. dia
école de guérison tsy maintsy nasiana satria mety tsy nanao école de guérison jesosy ao anaty baiboly fa ankehitriny izy lasa tsy maintsy manao tsika satria be da be loatra ny olona tsy mahafantatra ny asan'Andriamanitra hoe mbola mpanasitrana izy ary manasitrana satria efa voapehely izy. Mbola anekdoty any mitondrako anareo. Le ramatoa efa be da be fanary azy fa veriko izy. Le ramatoa niforme anazy tamin'izany hitra tamin'ny asako zao izy io io ramatoa io libanaise izy dia no niguerre tany Liban dia naraha nivadiny taty France izy zany dia tamin'izy izy io hoe miala tany Liban dia nakaty France zany dia ny zavatra tsy fanta satria zay izy pour une fois izy vao nandeha avion dia pour une fois izy zany vao hoe ho aty France mivoaka ny Liban. Ino izy izy nareo tamin'izay nahita ny sakafo tao amin'ny Ikea tamin'izay tao amin'ny restaurant amin'ny Ikea tamin'izay tanan'le hot dog 50 centimes reny tamin'izany dia hoy za tena ty zany le tena hoe ringana n'oloko no tsy sy fahalalana ny vadiny efa mividy billet dia hoy izy rehefa tao anaty loza hoy izy fa nitantarany tamiko zany zavatra nahazo izy hoe zaho izy izy tamin'ny avion tany Liban nakaty France dia rehefa tonga avany izy dia olona miproposé sakafo anahy dia laviko izy hoe za tsy manamboly sa tamin'izay izy mbola tsy nahiteny frantsay fa nataonao ohatr'izao fotsiny zany dia avy notesy koa rehefa ataonao ohatr'izao dia hoy izy hoe tsy mihinan-kanina zany tena tsaiko mety hoe mijeune na satria izy tavanatra be dia mety mifady lanina zany tena dia tsy mety vao tonga tao tany Orly izy nidina ny avion dia miazakazaka mihitsy hoe tena anao na be dia gaga moa vatana fa nanino ianao nganao tsy mienjera sakafo dia hoe any mena fa nga tsy fidiny iny dia hoe efa voapeo anatin'ny bienao iny hitanareo zay faharinganan'izay nisy fotoana mbola mitsanga amin'ny kristiany tena nkakinao esoa mialao anatin'ny tsy fahalalana rehefa mbola milono anatin'ny tsy fahalalana io anao dia amizay tsy miexista tsony paster zany miracle zany oui tany anatin'le avion fa nisy sakafo ao ho an'ity ramatoty fa izy tsy tahihinana marina zany ety ambony tany ianao efa vao mipeheny Jesosy tamin'ny dia kapoka ny atra taminy ny fanasotranana anao fa alohanao ihany mihinana an'ilay fanafody any farmasia tsy maninona le izy kakonao tsy olana le izy fa misy misitraka zavatra tsaratsara kokoa. Amen. Ny tamin'izay dia nitanatana vavoko satria tamin'ny 2008 zay satria tany amin'ny 2005-2006 tany pasteur Rodolphe nanao fanoharana identique tamin'le izy mihitsiny hoe nisy olona ozy izy nandeha croisière tamina pays anankiray andeha amina pays anankiray dia nitondra mofo izy nohanina nandritry ny ray volana dia le mofo mainy foana ny kitikisany fa izy tsy mety mankany amin'ny restaurant satria everina fa mbola paye izy tadidiko izy Jesosy tena ty le fanoharina tena n'existe tamin'izay aloha zany afaka mifilmeko le ramatoa dia filmeko fa tamin'izany mbola tsy nanana fahafana nanana smartphone hoe afaka filmena vidéo fa tena raiky tapisaka tato anaty krista tena brietsaka mihitsy ka ny olona voan'izay hoe tsy fahalalana zay ny fanasivana ny école de guérison dia ohatran'izay agnesorana anahy anatin'ny fahalalana. Amen. Satria misy ny zavatra efa voapeye kosa ve nama tena kakinao orinamako mbo fahataro any ty ny héritage no ty raisone Korintana voalohany toko fahenina ary izy nefa nilona elo anaty baiboly misy tao baiboly eny efa lany andro ka osika izy lasa lany andro aminao satria any sady tsy nonao dia hoe tsy vakinao tery tsy mba manao recherche koa ianao marina aveo voalazany baiboly fa raha ohatra ka marina le izy tena tsy mba hoe hiazakazaka akan'le izy izy ny héritage efa nomeny fa ny problemenao tsy misitraka an'le izy zay problemenao. 1 Corinthiens 6 manomboka verset 19-20 naran'i Jesosy ahoana azy
zareo namitram-panontany mihitsy koa moa tsy fantanareo fa ny tenanareo dia telopolo ny fanay masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra dia sur l'union mihitsy hoe ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo ka mankalazana n'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Aiza le Saint-Esprit? Ato anaty. Ny tompo zany, le propriétaire zany. Aiza izy? Dia ino kakonoko io natahorana? Le propriétaire zany tsy hoe lasa izy. Le propriétaire ao anatinao izy. Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez pas. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Vous aussi, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne nous tenons pas de ce que lasa maîtrenao izy, lasa tomponao izy, mpanapaka izy. Ka raha ohatra zany ka misy tsy mety eo amin'ny fiainanao, izy zany no mikarakaranao voalohany. Teneno akaikinao izy. Ny problème ny olona dia izy ihany andeha karakara ny tenany. Ianao tsy mahavita ny tenanao amin'ny verena le 4 mm foana. À 4 mm ianao mbola ohatrany hoe tsy miexiste amin'izao tontolo izao. Fa aux yeux de Jésus ianao efa niexiste ianao. Vao ny ray ny lasy ny vavy, vao nitambatra ny spermatozoïde sy ny ovule, vita tonga dia efa fanahy anankiray iny amin'i Jesosy. Fa tsy hoe efa tsy volana mivoaka, raha tsy mivoaka eo izy mbola tsy fanahy. Tena kaikinao fampianarana samboko zany. Hoe raha maty eo am-piterahana dia mbola tsy fanahy. Tsy e, vao miray zay ny efa programmen'Andriamanitra, vao miray ny lasy ny vavy, vao miray ny spermatozoïde sy ny ovule anankiray, vao embryon iny dia efa tonga dia efa fanahy anankiray iny amin'Andriamanitra, efa mikoty iny amin'Andriamanitra. Ary olona efa mivinjeny iny. Alléluia. Ka tadidio tsara ty verset anankiray ty, fa zasy ny tenanao dia tsy tompon'ny tenantsika intsony tsika. Bien sûr, manana choix anao manao izay tianao. Tena kaikinao hoe izay tiako ihany io. Zay ny ataon'ny Satan zay hoe ianao ny afaka manao izay tianao. Tadidio tsara ny zavatra nampidaraboka tany amin'ny voalohany. Any amin'ny Genèse 1. Manaraka tsara amin'ilay fitariana teo. Genèse 1 ka any amin'ny Genèse 3. Nanana safidy ny olombelona, afaka tonga dia niditra tsehatra Andriamanitra hoe stop. Fa le safidy mihitsy ny tian'Andriamanitra hoe hisafidy iainao azy dia akato azy sa hisafidy iainao amin'ity fahavalona. Ka andohany iza ny safidinao? Iza ny safidinao? Iza ny safidinao? Ny safidiana? Io tsisy terena, tsisy forcena. Fa rehefa misafidy ny tsara kosa ianao dia mijinja vokatra tsara. Ohatry ny olona anankiray zao raha ohatra hoe ohatry ny tonton Elita zao, za fa ny dokotera zany, andaontsika hivavaka, misy vokatra le izy, misy vokatra. Ianao rehefa tafanao anatin'izay hoe incrédulité zay, ao anatin'izay tsy finoana zay, mahita amin'izay ianao mahita ny tanan'Andriamanitra ianao dia lasa miboosté ny fiainanao foana iny hoe miha-matanjaka amin'ny finoanao. Zay le hoe miha-matanjaka e. Matetika ny olona miteny hoe mitombo, fa za miteny izy miha-matanjaka amin'ny finoanao zany hoe lasa ny tena imperturbable mihitsy, inshakabole. Tsy voazongozona intsony. Alléluia. Ka peu importe, zay le psaume 91 e. Tena kaikinao rehefa mba mamaky moa dia mba vakiny ohatrany ho an'ny tenanao le izy. Rehefa mamaky ny psaume 91 ianao dia rehefa mandeha eny dia mijery ny avia, mijery ny avalana fa tsy mahakasika azy zany. Ny fahavalo sao dia averinao fa misaomina. Sady tsy misaoma izy ny tsy misaoma. Tsy misangy aminao zany. Satana tsy misaoma zany. Raha izy hoe psaume 91 sady tsy matory koa izy fa izy ny miketrika mihitsy ahoana indray ny anadara boako nyty. Izy raha resaka hoe essai, manao essai ohatran'ny essai le essai tentation reny. Izy tsy kivy zany troisième essai dia miditra amin'ny quatrième indray, mandra-pialanao ato ambony tany miditra lanitra. Liona foana izy, liona bandy izy rehefa eo liona joky.
satria tsy matoro ny lioanjotaka lioanjota tanareo le lion zany reo vola eo le spec de famille vany le mal dominant mitsoka foana le petit mal zany misy le petit mal izy koa ta hitondry 191 zany raiso ary tadidio tsara mihitsy fa le fahavalo dia izy tena mandeha eny foana mitady foana izy zao zavatra voasoraka ao au verset 5 tu n'auras pas peur ni la trêve de la nuit ni de la flèche qui vole le jour ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité ni la destruction qui ravage à midi. Un guet tombera à ton côté 10 000 à ta main droite, mais elle, la destruction, n'approchera pas de toi. Tsy atahotra ny alina ianao nanjalatsipika manidina ny andro zafady ny areta mandringana mandeha amin'ny maizina le areta mandringana miparitaka fa tsy azo anao izy tant que mbola eo le raha an' jesosy tant que mbola anazy ianao miteny anao fa tsy maharingana anao zany izy verina mpianatra ny olo raha an' jesosy io misy fotoana fa misy fotoana le izy adinitsika izy fetabe mihitsy ny mpanompon'andriamanitra tsy mila miantso ny raha an' jesosy zany tsony fa fampianaram-diso zany tsy micontraire fa zao ndray anahako nome mifanahy masina hoe tadidio fa ny raha an' jesosy miteny ravitra noho ny rany abely zay ary ny raha an' jesosy raha velona fa tsy raha maty zay tsy itiavan'andriamanitra ntsony ny anaovana sakrifisy raha maty azo tsika izy satria ny raha an' jesosy izy velona na nolotra ny ainy izy dia naka ny ainy io raha io zany zay le un Jean 7 continuellement io sang io manadio atsika ahoana nanadiovany an'le raha miaina le sina satria raha mitondra fiainana tena kakinao mitondra fiainana ka raha mitondra fiainana le raha dikan'izay manana antoka tsara mihitsy ny zasy anao hoe zay zavatra efa mivitainy satria izy tena tout est accompli mbola sitrahako androany amen ety ambony tany ianao mila ny guérison io fa tsy any ambany ka io raha an' jesosy io raha ohatra ka mijeryntsika tamin'ny lalan'ny sesy dia voateny sy voasoratra fa nitolana ambaravarana ny zanak'Israely tao Gosena dia nosorana raha ny zanak'ondry tena kaikanao iny le tsy azo fidiran'ny fahafatesana ntsony tsy mahafaka miditra ntsony le fahafatesana tondray le raha tondray le misy alliance misy le ireny ny rahantsika ny zareo pacte antsika alliance ny pacte misy fotoana ny jetrisa ohatrany manao pacte dia ohatrany tsy marazy fa pacte fa ny antoka ao ambadika iny ny fanahy nivereny amin'ny afo be tanareo mahatonga an'ireny hoe marabo zala féticheur sy ny karazany ireny hoe tongava ty aminay fa sitraninay dia mingakinao jereo satria anao tsy mameta tanana marany dia sitrana dia lasa makany marabony olona reny mpanao pacte fa ny ao ambadika le izy tonga dia aminao mihitsiny vita fanolora tena ho an'ny devoly fa ho anao kosa zanak'Andriamanitra sady mitarika anao mba hametratanana ho an'ny olona zay marary eo aminao lasa ataovy lasa tonga fiainanao le izy ataovy lasa tonga fiainanao le izy misy fotoana lasa tsy tsapanao ntsony hoe tsy miforce tena koa ianao fa lasa mandeha ho azy le izy mandeha ho azy tena kaikanao lasa mandeha ho azy io ambolohany ohatra miforce tena kely fa lasa mandeha ho azy io fa ny zanak'Andriamanitra amin'izao faran'izao fanehonanao zao fanehonany herin'Andriamanitra izay mikorina amin'ny alalanao alleloia ka fatary fa anazy ianao hiditra ao anatin'ny adoration tsika zao sady vavaka adoration dia mifatoa hoe za ondry izy mpiandry ondry za créature izy créateur ina koa za disciple fa izy maître nanaova barrière ohatran'izay mihitsy mba tsy hafahanao ntsony mihoatra n'izay hoe za mavita azy tsy mila an' Jesosy zany rehefa mamaky ianao ny Esaïe 11 verset 2 fa na ny sagesse na ny intelligence na ny connaissance aika tsy noho le zavatra ianaranao io aika tsy noho le fahendrena kely mba anaranao io fa le fanahy tena mikaikinao le fanahy Jehova
rehefa nany Jehovah mahatonga an'izay zavatra izay ka aza mieboebo momba amin'ny fahendrena aza mieboebo tsy mieboebo ianao fa manetreteny manetreteny avereny nokakiny nokakinao manetreteny ka androany mahatoko fenao fa ao anatin'ny adoration izay ho ataontsika momboko izao dia izy kasika Andriamanitra satria hidinetindray mifanahany miaraka amin'ny dilo io dia anositra amin'ny tampon-dohanao ka hatrany am-paladianao psaume 133 fa tsisy maharaha zany tsony ao fiainanao ary eny am-bavanao neny témoignage ny am-bavanao témoignage mijorova volombelona fa tsy possible mihitsy miteny hoe tsy possible za tembolon'ny fanamasina dia mbola misy aretina afaka mitetrao amin'ny fiainako manana an'izay zavatra hoe fahasahiny zay zay audace hoe non 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 no le rahan'i Jesosy satria nanompo tena ho an'i Jesosy ianao le raha eotoany zay fa noho le ondro zay nohaninao ihany kio le zanak'ondro nohaninao le fandraisana nataontsika iny hoe Jesosy tsarovaka tsarov zao fahatsiarovana ity ny tenako hoany le fanasitrana nefa voapehely izy fa ozy isika dia ahoana ny pastera dia ahoana mbola misy l'hôpital matetika zay na tena misy Andriamanitra dia mbola ekeny hoe misy ny aretina misy ny tsunami sy ny rehetrarehetra misy reny satria ny olona mbola mandao an'Andriamanitra sy ny lalana satana dia maître ihany koa izy fa maître n'izao tontolo izao izy ary izy manisy zoga zay ny anazy ny tena tia manandevo tena kaikinao satana manandevo zay ny anazy ny tena tia zay Jean 10:10 fa ny Jesosy le manafaka zay ny anazy ny tena tia mihitsy misy anankiray zay nivenirany adoré eno tsara nisy lepreux zay tonga dia nivenirany adoré ny adoration zany tonga dia monsieur prosterné nikohoka teo anatrany Jesosy izy si tu any Marc 9 naranaika an'izany si tu veux tu peux me rendre pur aussi raha tianao izy dia mahatateraka an'izay anao ny vouloir sy ny pouvoir efa nampianantsika vouloir sy ny pouvoir miaraka foana ny volonté n'Andriamanitra ny anasitrana anao ary ny pouvoir efa ameny anao le puissance ka aza misalasala tsony hoe mbola andeha angataka fa ndraisany tena hoe mandray raha misy marary eto androany dia mandraisa fotsiny hano le teny teo dia raiso le izy atao vérité za zo mihitsy tena vavolombelona mandendeha na ny rano ny poumon efa nijoko vavolombelona taminareo tsy navita namonina billet ny rano efa misy an'le marika nisy tena kakanao misy anazany ary ny fafan'Andriamanitra le tateo hoe marika misotro dia misy an'le marary aty dia misy an'le tato miatoka dia tity amin'ny tompo tsisy ny tenanareo tsisy satria sitrany Jesosy fantatro hoe tena nisitrany mihitsy satria anaty efa nijoko favombelonareo tamin'ny 2007 ihany koa na il chef d'estomac zany tena epavy mihitsy nyraisin'i Jesosy nituneny mihitsy ny olona zay manala tunile automobile mahay tsara mihitsy fa nienjareo le automobile efa tamin'ny 1910 misy an'le émission zay le fijery pipe maride zay tsisy tsomboly pipe maride zay tena automobile any amin'ny fako nalainy zala fa avy eo ny valeur tonga dia $250,000 fa rétabli na moteur tamin'izany moteur automobile le chevrolet le tanao hoe le pick-up kely ohatrany amin'ny MacGyver zany angamba reny angamba 60 chevaux tonga dia asindrana V8 na V12 afaka milahatra amina Ferrari mpanao automobile pipe maride ary mahavita tsara ko ny Andriamanitra zay tsy mahavita tsara mais désolé eto fanatrehan'Andriamanitra tena kaikinao saotra Jesosy fefa vitanao mipaye an'izany paye tena kaikinao efa paye le fanasitranana tsy mila miasa saina koa ianao hoe ahoana ny ataoko mba hasitrana ny lohako ahoana ny ataoko mba apare sofoko indray
ahoana ny ataoko satria tsy hitako le izy tsy maintsy efa ivolalafo any amin'ny hôpitaly aho zany de mikakinao tsy mandeha any ianao aproklamanao tenanao ny tenako indray raha dia tsy holalovan'ny inona tanàna ty scalpel zany amen amen tena fanga tsy holalovan'izany izy non raha misy zavatra tsy mety andriamanitra izy nanamboatra amen ohatsika hitsangana tsangana mikery alleloia ao iran'ity hoe abapera tytsika abapera alleloia mifatoa ao anatin'ny adoration fa le lépreux rehefa nanatona Jesosy si tu veux tu peux dia tonga dia niteneny mihitsy sois pur sois guéri au nom de Jésus mivavaha miteny tsy fato zaza mitavatava fa anatin'ny adoration tena calme be zany adoration zany mandolianao no te androany oh Jesosy raha io teneny izy aba Mandura teno
Jesus fa tsy afaka andovy ianao tsy afaka miantsa zay tsy misy afaka mandova raha zanaka ianareo dia mpandova ozy ny teniny raha zanaka ianareo dia mpandova tsy mimpanompo ny mandova fa ny zanaka ny mpandova ndao tsika nitenao azy ndao tena nitenao azy an'olitenao azy tanteraka tsika aza miretenir hoe ty zavatsy ty kosa ao etiko atoloro tanteraka ho an' Jesosy ne retient rien de plus. Oh Santa Camarada. En ce lieu, Seigneur, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me donne tout à toi. Rien retenir, sans rien retenir. Oui, je m'abandonne à toi. Je me connais, Seigneur, tout ce qui n'est pas au point à l'intérieur de ce corps, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, arrache. Que ce soit esprit, tout ce qui n'est pas à toi. Je commande au nom de Jésus de quitter maintenant même au nom de Jésus. Oh, donne-moi sa place. Abandonne-toi. Je m'abandonne à toi. Oui, je m'abandonne à toi. Je me donne donne tout à toi, Seigneur. à toi. Tout à toi. Sans rien retenir. Oh, Seigneur. Sans rien retenir. Fais ce que tu veux, Oui, je Seigneur. m'abandonne. Tout ce que j'ai détruit, Seigneur. Même tout ce qui est à l'intérieur de moi. Adore le Seigneur. Sans rien retenir. Oh là là là, qui est délicat. Sans rien retenir. Je retiens rien, Seigneur. Je donne mon corps. Je donne mon cœur. Sans rien. Oui, mon esprit est tout à toi. Je suis ton enfant. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Et que ta volonté soit faite, Seigneur. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je Abandonne à toi. Je donne tout à toi. Toi, le créateur de l'univers. Toi, tu es descendu ici-bas dans le corps d'un serviteur. Oui, Jésus-Christ, tu es le Fils unique de Dieu. Tu es l'image parfaite de Dieu vivant. Oh, Sans rien Rama, cacher. oh Seigneur, Sans rien retenir pour moi. tu es là Alléluia. Je veux tout te donner, Jésus. dans un corps humain. Je veux tout te donner. Tu as tout porté, nos péchés, nos iniquités, toute malédiction qui pesait sur nous. Tu as tout porté, Seigneur, et tu as tout accompli parce que tu as tout payé. Maintenant, Seigneur, c'est l'heure où nous recevons gratuitement. Parce que nous te reconnaissons en tant que tel, tu as tout payé. Tout, Seigneur. Oh, la sakatara bashi. Je te donne tout de Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout de moi. Tout, Seigneur. Tout ce qui n'est pas à Je te toi. donne tout de moi. Oh, la Je sakatara. te donne tout de moi. Fatu along fatu sa. Tout de moi. Tout de moi.
fa tsy varom-badina fa mifampiono fanatrehan'andriamanitra. Tu es mon propriétaire. Dis-lui, tu es mon propriétaire. Je suis et non tout près, et non tout à toi, c'est non ténénis, non va non proclame. On a ses péchés les ohatra ka mbola misy zavatra fenipeninao tsy voatery teneninao amiko le izy fa tenen'Andriamanitra ny fonoko aminao amelany mandapafa mandapo implore son pardon, implore sa grâce. Je veux rien cacher, Seigneur. Je ne veux rien retenir. C'est ça. Pour toi et pour toi. Et pour toi, Seigneur. Oh, ta parole qu'on a reçue, qu'on a mangée. Remplis-le de toi, Seigneur. Remplis ce vase. Remplis-nous de ton amour, de ta joie. Nous te rendons grâce, Seigneur, en ce lieu. Oh, Shitata. Recipeți pe pulmon. Sanganți pe tanfa. Psalmul. Oh, Jésus. Psalm 115, verset 8. C'est comme une bonne adoration. Fenolo vou me adorer. Andriamanitra dia lasa toa azy. Fenolo vou me adorer. Andriamanitra velona dia lasa toa azy. Ianao vao manolotra ny adorationao an Jesosy dia ho lasa tahaka azy ianao. Izay ny antony fanahy masina izay nampidinina ao anatinao satria fanahy masina dia nampidinina ao anatinao mba ho tonga tahaka ny Kristy ianao. Ephésiens 4 amin'ny verset 11 à 16. Psaume 115 verset 8. Ceux qui les font sont comme elle, ainsi que tous ceux qui se confient en elle. Se confient aminy miadorer, manolotra ny tenandray manontolo aminy. Mitaka azy izay manao azy izay rehetra matoky azy. Adoration tena fanolorana fahatokisana an'Andriamanitra tanteraka. Adoration tena miainga avy any anatinao any le izy. Ary reconnaissance foana fanekena maha-Andriamanitra azy. Tenentsika foana hoe n'adore plus votre femme ni votre mari. N'adore plus le chocolat, les chaussures et tout là. Tsy nahazo miadorer fa adoreo Andriamanitra. Adoreo Andriamanitra. Dia Andriamanitra velona. Fa tsy adinony izany ianao. Tadidio fa mety eritreretinao hoe 7 sy 20 taona izany tsisy dikan'izany. Mandalo ohatry ny ahitra maitso maraina. Malaza izy amin'ny hariva. Amin'ny alina izy tapahana tsipany amin'ny afo. Donc mbola isa abandonné any donc mbola isa abandonné any ho an'i Jesosy. Tena tiako tsika tena andao andohalika mihitsy. Tena mandomidy, tena atolono ny tenanao an'i Jesosy. Profo. The
Il a dit, si tu veux, tu peux. Ta volonté parfaite, Seigneur, c'est que nous ayons cette vie qui coule en nous, et qu'aucune maladie ne règne plus jamais au nom de Jésus. Oh, je veux te connaître, Seigneur. Je veux te sentir. Je veux sentir, je veux que tu m'enveloppes. Oh, la capacité Père Céleste, nous t'adorons. Glorify thy name. Père Céleste, je t'adore. I love you. Thank you.
ratsy fianaranao ary amin'ny anaran'i jesosy no ny rany no ny vata ny voakapoka dia afaka mandray fanasitranana izay anatin'ny koka kely izao sotranao fa ampianaranao ihany ko zay fa amin'ny anaranao amin'ny autorité ny anaranao sy amin'ny herin'ny fanainao masina izay mitoetra ty anatinay kristiana zay mpanaradian'i kristy izay zanak'andriamanitra velona afaka mandidy sy mandray hery sy fahefana ihany ko eo anatrehany aretina rehetra elona dia mifahafatesana azy maty ary ringana o jesosy sotranao zay jesosy anao zay andrak'izay anao zay mandrak'izay anao zay mandrak'izay jesosy tsisy fanenena hitako mifanay masina manaisitra an'ireo zay vesatra teo mivatanao rehetra na ny oppression zany na zioka zay napetraka satana teo aminao ary malédiction na aretina zay nanaraka anao ohatr'izay androany amaranana an'izany amin'ny anarana jesosy décréteko dans le nom de jésus famaranana an'izany satria efa voapiheny jesosy teo calvarie zany tamin'ny andraisan'ny diakapoka sy ny diapanty dirao jesosy Tsy mety eo amin'ny fiainanao raisy fanasitrana mendrika ny zanak'ondry
o Jesosy mendrika no teraina mandrakizay anao satria zay zanak'ondry la mio immolé dia sacrifice ultime ampamin'Andriamanitra ray androany hitsarovana izy androany dia tsarovana izy zany fanaovanay fanasitranana zato isan'izany proclameo zay amin'ny fiainanao lovanao zany azonao zany androany nininona amin'ny anaran'i Jesosy nininona ozy isy angatanareo amin'ny raiko amin'ny anarako dia ho azonareo zany mbo tanteraka ny fifalianareo nininona mety nisolo ny professeur teo amin'ny fiainanao angatao Andriamanitra androany tirao Jesosy tirao le zanak'ondry fahaveriny aminao zany endrikany zanak'ondry masina izy firanaova manany toetra amin'ny sezany efa voatolotry ianao Jesosy tamako anay ahita azy tsy hoe ianao avy koaka eo anatrehany mandrakizay fa masina
afaka miabiako aminay Jesosy hainao naranay ary mbola mitsoka ny anaranao mandrakizay satria mandrakizay ny zavatra rehetra vitanao Jesosy mandrakizay raiso reçois l'adoration Seigneur. Je veux être à toi. Je suis tout à toi. Jésus, tout à toi, je suis tout à toi. Reçois, Seigneur, notre adoration, Seigneur. Nous nous focalisons à toi, Seigneur. La rédemption de notre corps aussi. Oh, Seigneur.
créé. Juste à toi, Seigneur. Règne, règne, Seigneur. Toi seul mérite la louange. Toi seul mérite l'adoration. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et saint, saint, saint. Oh, merci. Oh, Seigneur. Nul n'est pour toi, Seigneur. Élève le nom de Jésus. Oh, plus lourd des cieux que notre race soit glorifiée. Oh,
devant pour notre être entier, Seigneur, esprit, âme et corps. Nous nous focalisons à toi l'objet de notre adoration. Toi, Jésus-Christ, toi le seul Dieu qui est venu ici-bas. À toi. Oh Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Nous t'appartenons, Seigneur. Hosanna, Hosanna. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Il nous a créés. Il nous a façonnés à son image, à sa ressemblance. Laisse-le agir. Dans toute notre crainte. Laisse-le. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-le agir. Saint-Esprit, en ce lieu, Seigneur, devant sa majesté, prosternez-vous, ô Fils, prosternez-vous devant sa majesté. Majesté, sois louange, honneur et gloire. Oui, ta grâce nous suffit, Seigneur. Oui, tu nous connais. Majesté, suprême autorité, oh Dieu tout-puissant, ah là là là, qui est béni. Oh, tu nous gardes, tel un bon berger, ah tu nous gardes, nous sommes comme au Seigneur, à toi la majesté.
te cherche. Je te cherche. Parce que toi, tu as dit cherche-moi. Je me laisserai trouver par vous. C'est toi qui as dit ça, Seigneur. Tu es notre âme. Je te cherche. Je te cherche. Comme la plus belle des chansons, je te désire comme un désert a besoin de ta présence pour pouvoir aller plus haut. Comme un enfant qui cherche Tu es notre Abba, tu es notre Père. de voir raison comme la plus belle des chansons. Je veux, Seigneur, Ô Père Céleste, ton enfant est là. Ton enfant est là. Il t'a cherché. Il t'a cherché. Mais Satan a dévié sa route. Mais maintenant, Seigneur, il est là devant ton trône. j'existe pour chercher ta face. Je veux t'adorer et t'appliquer, dire combien je t'aime, pouvoir te parler. Je t'adore, Seigneur. J'ai nul besoin d'adorer autre chose que toi. Parce que tu es mon Père, tu m'as créé, tu m'as sauvé. Oh Seigneur, parle à mon cœur. Je t'aime, Jésus. Je te désire, Je sors de ta présence et je prends de la guérison. ta présence. Pendant tout ce temps, Satan m'a gavé de toutes sortes d'obus de ce monde. Mais maintenant, je sais, ta parole est vraiment, c'est ton corps qui est vraiment une nourriture. Un Dieu a dit que je ne vivrai pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu es dans sa présence, ô Fils bien-aimé. Tu es son enfant. Il t'a pardonné. Tu es héritier. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a cherché, mais maintenant il t'a trouvé. Sois sans crainte. Oh mon Fils, il est éternel. Tu as retrouvé ce chemin. Tu es à la maison. Tu es dans la maison de l'Éternel. Et tu m'appartiens. Pour Tout chercher ce qui est mien est tien. Dit l'Éternel de ta main. Je veux t'adorer. Je t'appartiens, oui, je t'appartiens. Et à la fin, dis à Dieu qui a son empreinte sur toi. Je t'aime. Dis-lui qui
son empreinte sur ton corps. Et que tu ne t'appartiens plus à toi-même ni à Satan. Tu appartiens à Jésus. Dieu t'a créé, le Créateur te réclame aujourd'hui. Il s'occupe de toi. Et de toute ta création. Tu m'as créé à ton image. Tu m'as créé à ta ressemblance. Quelque part, écoute bien, quelque part, tu portes, oui, tu portes les traces de... Il a créé ton foie, ton estomac, il l'a créé, ton cœur, il a créé tes yeux, les craintes, il te guérit aujourd'hui même. Oh, ça m'a attaqué. Mets ta foi, mets toute ta foi en ce Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Parce que je porte l'empreinte, que je suis vraiment tout à foi. C'est là où tu m'as tiré. Je veux donner la main. Sacré, vous entendez, sacré. Mais car cela me tient, va préparer à voir, entrer dans sa gloire. Pensez-y, quelque part. Je porte en moi les traces de tes doigts, l'écho de ta voix, la venue de la vie, de ton souffle tu m'as rempli, maintenant je suis. Quelque part, je porte en moi les traces de tes doigts, l'écho de ta voix, la venue de la vie, de ton souffle tu m'as rempli, maintenant je suis. Ta vie divine coule en moi. Proclame la vie de Dieu coule en moi. La nature de Dieu est ma nature. Onda séquité tout à toi, Seigneur. Oh Seigneur. Glorifie son Saint. Glorifie son œuvre salvatrice. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fini, tout ce qu'il a accompli. Dans sa sainte présence, reçois ton héritage, ô Fils bien-aimé. Reçois tout ton héritage, tout est à toi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Remplir ton temple de ta gloire, Dieu de l'univers. Viens couvrir ton corps de ta présence, Dieu notre Père.
à sa présence, à son trône, et jouir de sa présence par notre esprit et de par le sacrifice de Jésus-Christ. Avance sans crainte dans sa présence. De ta gloire et de présence de Dieu éternel. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Et d'un amour éternel, je t'aime. Tout est accompli, mon fils. Tout est accompli. Adoration. Ton Saint-Nom soit glorifié. Bakao fisaorana fa ny fahatsarany a dia asehonao ny fiainanao misaotranao ny amin'ny teny androany Jesosy misaotra amin'ny fanatrehanao hafakely teo amin'ny fiainanao teo amin'ny fiainanay Jesosy sofa ianao no nitianay voaloha fa raha niandro fitiavanao aty aminay ianao dia ingratitude foana no mivoaka fa ty anatinay satria mifony olona mihitsy efa ratsy fa satria efa nesoronao tao anatinay zany fo ratsy fo ingrat zany dia nanetry tena teo anatrehanao zay androany se prosterner
Ninona mety arety, ninona ty volo taoriana tao nieritreritry ny andrombaka anay satria zay dia nanetry tena surprise tena satria mpanjaka anay ary mpamonjinay anao fantatra efa mitsoaka izy ary tsy tafatoetra mandrakizay amin'ny fiainanay intsony satria tsisy anazy zay marina ny teny ny rija teo fa misy empreinte ny Jesosy ny tenanay mivavaha ianao zao ankehitriny zao dia teneny zay fanahy maloto mbola mitady iverimberiny fa rehefa mivoaka eto misy empreinte ny Jesosy ianao ary izy manasitra anao ka natapim-boka tany am-panadia tsy zavatra mihitsina tsony eny amin'ny fiainanao ny anaran'i Jesosy any Jesosy azy mandrakizay tsy misy amin'ny satana tsony eo amin'ny fiainana mandrakizay tsy manana varavarana afaka idirina tsony satana satria mihidy amin'izay ny varavarana rehetra fa ny Jesosy anazy izy no deraiko mandrakizay izy mpanasitra anahy raha sendra misy zava-mahaory tsy misy zava-mahaory azany satria ny tany natao ory Jesosy mpony lanitra azy mandrakizay ampy amin'ny fahasoavanao Jesosy sotra Jesosy amin'ny anarany ery Jesosy amen fa fahasoavan'Andriamanitra nato zao fahasoavan'Andriamanitra nato zao anareo amen tsy mikaikinao sanareo tsy adala mihitsy mpanao salamo ny teny hoe aonozy izy ny présence de Dieu favokisa-pifaliana ny fitsikinao io tsy fitsika amboarina ane tsapanao le izy tsapanao le présence de Dieu tsapanao hoe teo fanatrehany ianao ary ny fanatrehan'Andriamanitra tadidio tsara fa manova ny atranonatiny ainao any zany tenanareo ohatra ny tenen'ny datoriza teo iny baikoy ny hatrany cellule anao zay composition ty vatanao ty baikoy salama zay ny izy ianao no vao tsy fantatrao le izy any dia ararotiny satana ianao ny olona no vao tsy mahafantatra ny identité zay mihitsy tsy mahafantatra ny autorité au nom de Christ dia andeha foana ianao raisinao ty farany Jean 8 verset 32 farany fantatra an'io marina manafaka anareo tsy andeha mahita olona eto mpanafaka Jean 8 36 ary raha ny zanaka manafaka dia afaka tokoa afahanareo aminaran'i Jesosy izao ihany koa afahony hafa amin'ny alalan'ny fametranao tanana any hafa tena akaikinao mametra tanana misy fotoana zany tsy mila mivavaka akory ianao fa mametra tanana marary izy dia hositan'izay hitanao zany aminaran'i Jesosy zay hitako tamin'ny nataony dadatora-polono nataoko tatiny izy vokatra mandehana koa eo izy noho ny anaran'i Jesosy le izy noho ny puissance Saint-Esprit izy fa tsy noho ianao ny tokony hifalianao dia izy Jesosy tsy ny faneken'ny fanahy maloto mivoaka fa ny anaranao soratra any an-dafy arabao no akaikinao arabao izy raisy tanana rehefa zanak'Andriamanitra dia manaiky ny zavatra rehetra ny fifalianao dia tokony toetra amin'ilay mahazanak'Andriamanitra anao fa tsy any amin'ilay faneken'ny zavatra rehetra satria noho ny anaran'i Jesosy sy noho ny heron'ny fanahy masina fa tsy noho ianao tandremo hoe manetreteny fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato zao fahasoavan'Andriamanitra mato zao anareo amen